Nosoratany Ary Vololona, Ovelon'ny Vantso, ny Ravo, Saloy, Karolina ary Anjariva, miaraka amin'ny Faly, Rakoto, Sinez ary Arriva, Roland Ramanatsony nandray feo, Anjariliva ny Nana Totosa. Andro voalohany. Ahoana Mario? Manda, fahasalamana. Zao hitany sia zao hoe isemo manao ahoana? Salama tsara ka. Mba hely zany. Tsy teto toerana angasika, Zany hoe nisy fotoana tsy teto fa ela ny tafaviarina ka. Kanefa tsy tazatazana mihitsy nareo ry mandako. Ka tsy hitatsinona fa eto ny fitadiavanako. Olona patro be sala aminareo zao ve de mbola mitataty ihany, Satria ny fitadiavana angary sy vita mora. Tsy nareo zao kosa angamba zany. Zay zao ny tokony ilazana zany nge. Aza mampimery sy Marina zany ko. Tsy mibaiko fotsiny ve no anjaranareo, Ay zany de hoe mibaiko fotsiny. Marina zany ko. Fa hono firy zao zanak'se? Tsy mbola misy ary nenseka. Ny avy na ny reniny aza mbola ifampitadiavanako. Zany na aza ila fotoanana izany aza fa ny fotoana nge mandeha ihany. Ka ohatrany tsy hita be ihany izy ty fa manahirana ko. Manahirana ahoana ary manda. Raha ihany ny tadiavana fa tsy hoe maromaro akory. Ka ny fitadiavana izay ray ao anatin'ny maro zay ny tena raharako. Eny marina aloha zany ry manda. Fa hono ary maro? Tadidiny se moa sanda? Sanda? Eno sanda le ray sekoly tamintsika fa tsy ray kilasy tamintsika. Ohatrany tsy tena tadidiko loatra ry se fa manina izany ka? Tsy zany fa ohatrany inary ty mampiambaka vakansy eo sa ve izy no ka zany ve afenina amsi sanda? Ohatrany zamarina moa izany fa ohatrany tena tsy tadidiko ange raha tsy diso ny fitadidiako dia nahitanareo niaraka ny ray andro zay. Zany ve ry manda? Eno tsy mahafantatra zay momba anareo fa ny hitako tamin'izay dia niara-dalana nareo. Zany hoe ay ve sande ono zokony se lavitra ve izy iny ny fitiavana ve mijery taona zany ry sia? Na izany aza ry manda mba jereo ihany zay mifanatsahana amin'ny tena. Leo ny fitapitaka sy ny langalanga ny tovavy sasany ankehitriny koa ny tena marina. De aza mifanina amin'ireny vehivavy mpilalao fitiavana sy vifangireny tokoa aloha. Zany indrindra mantsy. Zany ange ny safidianako ny olona efa tena matotra. Tandremiana nefa ry manda. Io resaka fitiavana io nge ka manahirana ka sao de fatrapitadiny manganana ka sendrany mangidy tsy hotely Za koa nge tsy tonga dia andraikitra fa mbola tia mantatra bebe koa momba azy. Eny mety zany. Mba tsy sinina tokoa aloha de marina ny sezay Ka nahita ny sia de tia anontany hoe raha misy mba azo ny selazaina mombamomba azy. De malahelo milaza am'se fa raha ny momba ny sanda aloha tsy de misy inona firy azoko lazaina momba azy. Zany versy diso fanadianana zany ko. Zany angamba no azo ilazana azy. Ka nahoana moa raha mba indramiko si mantatra ny momba ny sanda ve? Ohatrany manahirana ihany zany ry manda. Zay nge tsy de hoe mpinamana manaony. Zany hoe eny sendra tafara dalana fotsiny na hitansianay le niaraka andray mandeha iny. Zany very Mario. Allo? Ahoana? Eny ary fa ho avy ny vadiko ny antso iny. Ay ve? Ka ny tena mialatsiny ary manda. Tsy malaina nampiansi akory fa sary-piary be koa nge ny vadiko ka sao de teraka olana eo amin'iny ny fifaneraserako matetika amin'ny sanda. Eny arako. Anambady? Eno ary iny ty mahagaga anao? Tsy hoe gaga fa kanambady eny zao ny avako. Anambady amin'ny Manda? Manda? Io ve? Eny fa fantatro ka. Fa ahoana nafantaranao an'izany? Ko izy tena no mihitsy milaza an'izany tamiko. Zany ve? Dia ahoana ozy izy? De ahoana moa izy fa manana fanoriana sy fikasana anambady anao izy ko de zay. Ankoatran'izany inona koa no lazainy? Zao no teniko aminao ry sanda. Mialahy ianao Manda. Raha tsy hoe ianao no mibaiko ny fiainako koa. Fefasasatry ny mena ve ianao ka mitetatetanambady polisy
Polisy? Eno a Fa iza nilaza taminao fa polisy manda? zay le tsy azoko aminao tika zany hoe tsy mba nanadiady zany ianao fa de sodoka ny bika sy endrika fotsiny Alohan'ny zavatra rehetra aloha ry Mario maninona ka dia aza mitsara ivelany. Tsy misy ninina fantatrao momba anay. ka raha tsy misaina sy mandinika tsara ianao de tsy maintsy any am-ponja ny manapitra ny andronao sisy Tsy fantatrao ny antony anambadiko amin'ny manda. eny tsy fantatro aloha fa raha mitetika sy hoe manantena ny anambady polisy ianao kanefa io aferatsika io no ataonao de aza manantena ny tafavoaka vely tsy iray fosaina aminao izy akory ka anafina ny elokao isan'andro vaky zao. Raha tena tiany tsy ahafatry anao ratsy azany izy. tsy polisy volera kilalaonankizy ange akory izy tiry sandy ka ho vitany sangisangy fotsiny lazaiko ianao fa tena sahirana vo afaka tamin'ny adala androan'izay. Fa inona nefa ny tena nilazainy? ka mitady akaransenyma momba anao izy Renseignement momba angany lazainao taminy fa mifankalalitsika. tsy afaka miala tsy inona ko te Ianao zany ny tena adalako. ka tsy teo mitoerako ianao de mahay miresaka ohatr'izany raha tsy niantso iny ianao tsy nahavelany manda angambany. Aok'izay no iresaka raha izany. ka raha mitavozavoza nge ianao ry sandaka tsy maintsy ho raisim-potsiny tsika Mahafantatra ny ataoko ary Mario zao izy ry sanda tapaony aminareo adonoy manda ary aza manantena ny anambady azy zay ihany ny fanafodiny sanda. Ny tena marina ary Mario dia tsy tia manda misy antony matoa manaiky anambady azy. Efianao ifato Ieko efa ela ihany otry ka nanina tsy niteniteny ka sao manapaka ny resakareo ako. tsy azoko manapaka ny resakareo ona koa isanda nge ny resaka tamiko teo fantatro mihitsy fa sanda ny resaka taminao de nga tsy mahafaly anao zany ka sao noho izy ry Mario fantatrao tsara angamba ny toetrako tsy tiako ny ankifonofono tsy haiko me tsara velatsy ka tsoriko fa tsy de mahazoazo any sanda ka otry fa maninona ranja tsy mazava aminy ny saiko ry Mario zany ve ninao tsy alako bika tsy tiako tare fotsiny zao ndra ny fahazahoako ny teniny taminao de mbola tianao izy manaiky ny anambady an'le olona andresahanareo izy nefa tsy azoko antoka amin'ny fahamarin'ny teniny ko tsy azoko mihitsy zany ranja mitsotra ny teniko ry Mario tsy miraharaha izay ifanarahanareo any ivelany ihany fa aza entina miditra ty tsony izy ka fantatrao tsara nefa fa tsy manana antonasa nge za misy asa ataona isanda miaraka ka zany no antony andehanany ty an-trano ohatran'renika ka tsy tiako nitondrana ho azy aty ninona antony ka tsy vita kalamanjana nge ny asanay ry ranjy mazava ny teniko ry Mario maninona tsy mila ny sanda mitsabatsabaka ty atokantranoko ary ahoana marina moa io zavatra ataonareo io mbola io foana ve mbola io aloka apetrao io ry Mario sao mpididoza raha misy fahatratrarana anareo nge ka fonja miandry anao ay de anao inona fotsiny ato azy zany ka io ny vola aingana ranja fa inona ary ty ampivalam-paratsika mifananako manana ambiampy aza ka inona ny fikiranao amin'io de akindo aminao foana kosa ve za ozy izy ianao ka tena tsy mety amiko zany zange ny lo mpianakaviana ka tokony mba mandray anjara am'izay lany atao tokantranontsika ry ranja ka raha tianao de afaka manome volanao ampiasainao lazao fotsiny izay fikasanao betsaka fa ianao ve aloha no hanome an'izay tadiaviko mitiolana mihitsy zany tsy izay ahasoanao sy ahasony tokantranontsika akory ny tadiavina ry Mario eny mila dinihana sy eritreretina tsara zany de hoy teo aloha ohatra ny takany tsy mampazoto anao ny le hevitra tsy hoe tsy mazoto fa tsy mahafinferana amin'ny sanda ranja tantara efa vita ny anay sandy ka inona ary mahasaro-piaro anao matotsy izy ny nalaiko vady fa ianao de satria ianao nge nitiako ranja ka raha tena marina ary zany de tapao tanteraka amin'ny fifanerasaranao aminy ny tadiava asa ho anao manokana na asa azontsika iarahana de ho vitanao ve ny ara iasa amiko ka vita foana rehefa voniny ianao eny ary fa nanahoana aloha ny dianao tany amin'ny dokotera azo mivaly ny analizy nataoko saingy ahoana ranja tsy afaka hiteraka mihitsy angamba ry Mario zany ve tena kivy mihitsy ina ary mahakivy anao amin'izany
raha tianao nge afaka mananganjazy sika na asa tsy haiko e. Tsy tiako izany ka. Fa manina ranja Ny zazaka ambanantsika ny tadiaviko ry Mario zaza ampifamatotra antsika vokatry ny fitiavantsika koa. Tiako mantsy angenao ry Mario e. Matahotra so elo zanao. Tsy ekeny saiko ny fisian'ny vehivavy hafa eo amin'ny fiainanao. Zany ny vavan-dranja ka tsy hita kosa angizy tsy ny amin'izany meteza kosa ianao amin'ny toerany sanda ekeo daholo izay lazainy dia ho hitanao fa hoentiny amin'ny sanganao ianao ka iranja nge ny miantoka ny fiainako rehetra ka nahoana ny tsy anako izay lazainy ozy izy ndrika tsy manana maha ianao anao mihitsy ianao raha izany ka tady teo fa mandalo ny zavadrehetra ry sanda avy aloha aloha andeha amin'izany tsy fantatrao koa nge izay avoaka ny ampitso eo efa eo ambany vahoan'ny ranja ianao ka manantena ho aiza tsony moa aiza mahafantaranao ny vadiky ny tantara io ka ho aiza ary ianao inona ianao olona efa miankiny dotanteraka aminy io misy farany zavadrehetra ry sanda sady raha izay resaka roandroany izay nge ny tanteraka mety hoe ho tafavoaka ihany fa inona ny resakareo anome vola ao ny ranjako dia vola tao inona vola ampiasainako tsara kosa izanyko mahita hevitra ampiasana azy avy hatrany inona ohatra zany kely sanda hitaro ny zavatra ataontsika io reny kalite tena izy ireny ny zaraina tsy mety amiko izany zavatra hafa mihitsy ny tiako atao raha izany hevitra izany nge ny fantatro ranja tsy hanome izy na ariary azy fa angamo ianao tsy maintsy milaza an'izany aminy ka vola avy any aminy kosa avy eo ny ampiasaina ka tsy laza amin'ny ahoana ry sanda tsy afaka anao nininona mihitsy izany ianao raha tsy mihera amin'ny ranja ka izany aloha hatreto any rinany rehefa mba ohatroatra izay ny tena tsy ho hiteo ihany ve ny toyany adaly ianao gamba fa raha ny anao resaka ambadika amin'ny ranja ka mbola noan'io ataontsika ihany aloha sarotra be tsy hitako mihitsy izay mahasarotra an'izany ahony ianao mihitsy ngamba mahalaina eny tsy afeniko aloha izany raha misy tsy fetezany zavatra atahorana nge ranja efa nananatranatra mihitsy izy ny amin'ny hoe anajanona nanio afero ka amin'ny fomba ahoana ary no anotarana azy indray ozy izy ndrika ka afera inona nefa mampiditra vola aingana ho anao mihoatra an'io ka eritrereto tsy dinio tsara ihany raha tianao tokoa ny ho tafavoaka tena mialatsiny ary manda raha tsy afaka nampiansia fantatro tsara mihitsy ny tiany sy atongavana saingy ohatra ny anahirana ny tsabaka amin'ny raharanareo fa ono tena tiany sy tokoa moa ve zany ny sipiny matoa manana ny eritreritana any ambady azy dia tiako izy ka inona marina moa zany ny tena hoe tiany sy ho fantatra ny momba azy ka ny mombamomba azy rehetra tsy afeniko fa na rehefa tsy dia tsara loatra momba ny sanda vao tsy ela akory zay ohatry ny hoe ahoana zany Ramanda mampirafy sandy ary vady amanjanak'olona no ampirafesiny amiko zany ve iza ny nahafantarany sy an'izany ka tsy dia zany loatra angamba zao no mahamaika ary maro io marina fotsiny ve zany sa tsy zay nge ny tadiaviko tsy fantatro indray aloha momba an'izay fa hoana raha aloha tena tsy mahafantatra ve sa mahalaina ilaza amiko ny marina raha mahafantatra ny marina ihany tsy hitako hoe inona nge ny tokony hampalaina amin'izany na dia hoe ny mahampinamana antsika ihany azy ary nge Ramanda asakasaka se moa io fantatro mantsy fa tsy araky ny filazany sy ny faneraseranareo santa eny tsy afeniko aloha fa tato tokoa ny fakahita matetika izay tsaroko ny resaka nataony se tamiko saingy tsy samiditra lalina amin'ny fiainany aka mitandrina an'izay resaka atao aminy kanefa tsy fa niaraka akorinareo za ve niaraka tamin'ny sanda mandainga kosa ty raha milaza fa tsy marina zany iza ny lazan'izany tamin'seka hoinony sy nefa ny nafantarako an'izany efa niaraka nareo sanda taloha ary mbola saro-piaro any misy hatramin'izao mampimeasa etika marina mampimeasy ka ny fahasarotam-piaro ny se Ramanda tsy hitako izay mampime amin'izany olo tiako ange sandy tsy raro vera saro-piaro aminy ka dia isy toerana le fahasarotam-piaro ny se za tsy saro-piaro amin'ny se fa saro-piaro amin'le olona mahasaro-piaro ny se
diso lalany Sermanda. Tsaratsara koa izy tena ny fotompitoran'ny se fa tsy zaka. Natao aza hoe nifankaty zay efa taloha araka ny filazany sy azy nge zany. Za efa manambady ka tsy hitako izay tokony sary-piaro amiko. Zay fiainany any tsy misy idirako. Zany resaka Ismanda ka asa inona ny hevitra ka? Aok'izay ny resaka. Ka raha mitavozavoza angenao ka ho vaky daholo ny afenina rehetra Vao maika ny maharatsy eritreritra azy avy hatrany koa nefa mifanarahako ny teninao. Ary amin'izay fotoana izay ataony mandahaza lampitsika. Ary ahoana marina moa ny aminareo sy Ngaranka Ny aminay sy Ramanana ve? Mbola miaraka amin'iny lahy antity ny lahinao zao ka. Finna zao manahirana ny sainao amin'izany. Ianao tokoa zany tonga amin'le hoe metehitra amin'ny andro-bomboka ko. Ka problemako zany fa tsy ianao. Lefa mila hitovy amin'ny rainao ve no anadalanao tena ry Sanda Fa inona koa moa no tokony asary-piaro anao ry Mario na miaraka amin'ny Ramanana za? Sanga mo sary-piaro Karazany fomba fiteninao zany ny jerena sary-piaro amin'ny Ramanana ianao fitandremana ny asantsika ny tokony ataonao fa tsy ny fidirana lalina amin'ny fiainako. Ny tena marina aloha ry Sanda. De fitiavako anao ny tenenako anao an'izany. Fitiavanao asa ny fitiavan-tenanao? Raha tena marina fa tia ahy ianao tsy nanambady Andranja. Fantatrao tsara nge ny antony nanambadiko Andranja. Na izany azy tsy afaka atao poky sy atao tsaiko ny nataonao. Toy ny vakimbaratra raha na rehefa anambady ianao, anambady Andranja. Eny diso tokoa ry Sanda. Tady ty kosa fa ny fitiavako anao nge ka tsy mbola miova Teninao zany. Saingy raha jerena akaiky momba antsika hafa fa tsy toy ny taloha Tsy marina zany ry Sanda. Tsotra ny teniko ry Mario Sala amin'ny nanekeko ny nanambadianao Andranja ny tokony anekenao ny fiarahako amin'ny Ramanana. Na izany aza ve de Ramanana no anandalanao teny tsy vita ny efa lahy antitra fa mbola vadin'olona koa. Izy ny tiako ka tsy terena izany izy amin'ny safidiko aho. Manantena zany ianao fa ho atakalin'ny Ramanana anao ny vady aman-janany. Tsy misy idiranao zany ry Mario Zay mahasoa anao everina fa za miditra amin'ny fiainako. Miaraka amin'ny Faly, Rakoto, Sinez, ary Arriva, Roland Ramanatsony nandray feo, Anjariliva ny Nana Totosa. Andro faharoa. Hono ary nevo. Inona foana ny tediavan'ny Sandanao isan'andro Misy inona fa mpinamana fotsiny izay dia mankaty an-trano izy fa ahoana? Ka mahavariana ilay fietsiniko. Mba tena mifony ve izy mitsiky sy miresaka tsy misy ohatr'izany iny? Tsy azo kokoa neny. Gaga ianao fa misarika ilay olona. Gaga mihitsy tahaka ny hitako indray nefa mivavanao raha miavona izy. Fanontaniana nge miary nivo Na izany aza mba fero ihany ny ataoko. Aizako, na maraina na atoandro na hariva, reninareo mifampitarika tsy misy farany. Ka inona namako azoko iarahana? Ary tsy hoe anambady moa izy iny? Hono fa tsy dia fantatro fa mba omeo volany alorony iny Volina indray ry nivo Vao malinge ianao no naka vola tamiko Misy kiraro tiako izay mba tiako fidina. Kiraro inona indray nefa vao viany ianao no mividy kiraro Efa tsy ara-damoditsondriny eny mila kiraro tsara sady manaraka ny toetrandro Be loatra ngeza ny fandaniana ataonao zany ry nivo Mba jereo ange noro tsy mba be fihetsehana salaminao. Zay sonoro ve hitovy ezany izy hoe ndray noro ndray nivoko. Ka tsy manambola omenanao tsony isaky ny mahita ianao dia mangataka vola foana. Atao inona fotsiny zany ny vola be anareo stady nganareo rehefa maty afaka hitondra amin'ireny na ariary aza. Tsy misy idiranao zany. Raha endry ianao no avinao eritreretina. Mba manahoana tokoa moa zany zao ny fianaranao io Ny fianarako ve? Mandeha ho azy zany. Mandeha ho azy ahoana ry nivo Ataon-dramanana mahalalany anarany nge ianao fa mbo mieritrereta ihany. Dada ve? Raha endry ianao ry nivo eritrereta izay afaranao. Mba jereo ange noro vita fianarana izy zao. Ary tianao variana amin'ny namana sy ny rendrarendra fotsiny no avinao tsy misy tokotaniny.
mandeha ho azy ny fiainako roneny a. Ny firy-taona nge ianao zao tao amin'ny kilasy famaranana tao foany impirina na labaka ny alamaina trany ny taona nefa me mandroso ihany. Zao roneny a, tsy afeniko arotsoroko aminao eto fa raha zany fianaran'izany tsy miditra ny lohako tsony. Ahoana tsara hoe Ronivo? Tsy ao anatin'ny lohako tsony ho azy amin'ny fianaran'izany, tsy ao anatin'ny programako tsony mihitsy. Ronivo a, tsoroko aminao aloha fa efa ela tsy nandingana tany am-pianarana tsony ny tongotra. Kanefa Nikolazy mandeha foana hatramin'izao. Ny argent de poche sy ny sisa tsy lazaina tsony fa dia ny takinao foana. Ronivo a, efa tsoroko taminao marina zay ka raha manontany dada dia tsory sahala amin'izay koa. Ianao no miresa aminy. Fa ahoana kosa? Za zany ny tediavinao azo vavaratsy amin'indray nareo. Aiza ka amiko izy no mahalala ny antezerana rehefa misy mahasorena azy. Tsy mety an'izany Ronivo a. Dia aza miteny raha zany velao andeha amin'izao. Fangady mbola tsy tonga ihany Nivo e. Tsy mbola tonga izy. Amin'izao zao ve raha matotia? Efa amin'ny 7 sasany alina nge zao raha anty. Ka zaza nge raha manana efa tsy ndrindona be ihany. Misy inona mataraika azy anga? Za aloha raha anta mahatsikaritra fa tsy voandro any akory Nivo no alipody a. Fomba efa mahazahatra azy zao. Enao koa dia efa be filaza. Dia sahanao ve milaza fa tsy marina azy zany teniko zany ka? Zany hoe tatoato aloha dia somary alina alipody izy. Saingy raha mahafantatra ihany iny embouteillage raha manany indrindra amin'ny lalana makaty amintsika iny. Ny embouteillage ihany raha anta. Fomba Nivo hatramin'izay mihitsy mandeha alina io. Fa makaiza ihany hono izy iny. Ka Nivo kosa nge ka tarafona vao miravy. Ay, ka inona moa no misaka anazy tsy miara-mody amin'n'oro? Lalana iraisan'izao ihany nefa ny azo mirava avy. Noro ve? Ka tsy eto foana tokoa ianao ka tsy mahafantatra amin'ny programa ny noroko. Izao koa azy. Misy tomobile mivoaka foana koa ato trany isan'andro. Miverina mody ato ihany ireo amin'ny arivo ireo fiara ireo. Ka inona manatony tsy andehanan'ny Nivo amin'ireny azy? Efa miteny azy foana ako. Fa nahoana mora mba ianao indray no miteny azy? Zay mihitsy le tsy azoko aminao ka. Iandrasanao adaholo ve io rehetra io raha anta? Efa milaza aminao aho fa efa niteny azy. Saingy izao ihany no ataoniko. Za zany no andrasanao fa ianao tsy afaka handray andraikitra matotra mihitsy Zany ve dia midika efa miandry anao ahy. Zany misiko. Adidika ambanantsika no tenin'ny ankizy rehefa misy tsy mety ataony. Tsy nanaiky ny teniko Nivo dia ianao indray zany no tokony miteny azy. Dia inona fotsiny zany no ataonao ato an-tranato ka? Mila kisa sady mila vaniny ve ianao raha manana? Zany no fantatro e. Tsy mazava aminao mihitsy zany fa adidy rahan'ny ray aman-dreny manana ny fananarana ny ankizy. Ka raha izany andrasanao dia avelao izy ho very ihany e. Zany mba eritreritra dada. Zara raha mijery ny fiainana ato an-trano izy. Variana amin'izay mahavariana azy any ivelany ihany. Tsy tokony ho mahay vavasala amin'izany mihitsy izy ka. Marina fa misy ny vola ato aminay kanefa mampialavy ny fiainam-pianakaviana ve izany? Nendery ny anjatiany aty dia manandraikitra eto. Tsy gaga manao itoetrany io Nivo. Enareo ny afaran'ity fianakaviana ity raha sala amin'izao e. Raha sala amin'ireny no fisainanao raha manana dia aza gaga raha lasa ny akady ny zanakao. Za ndray ve raha anta nomenao tsiny fa mananaina firososona moa ka avita amin'sahana na antsaha na tanàna aminao ary. Za koa nge tsy mipetra-potsiny. Menjery amiko daholo eto hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ka za tsy mahavita e. Andre? Raha tsy vita ndresaka fotsiny fitadiavam-bola alavoraro ny fiainana atao amin'ity trano tiako. Ka ny vola ihany anga no ilaina aminao e. Tsy misy dikana aminao ny fiarahana amin'ny ankohonana. Fa inona koa ny tadiavinao ary inona? Sa ianao mihevitra fa igalaby na sala amin'izao nareo telo mianaka raha tsy miasa mafy Tsy zany mihitsy ka. Hitaizany ankizy koa no antony tsy namelako anao hiasa any ivelany any intsony. Efa nitady izay mba mahamety ny fiainanao ka inona mbola hifanjananao amiko ary inona? Ay ve zany? Dia zany no anariana ho ana eto foana mandava-taona.
zary ianao raha hita atao trano fa lasa de lasa any de tsy hita isaina amin'ny ratsan-tanana ny fotoana irahanao aminay. Ora matotia moramora angano ny mahazo any anaty bozaka sy any ambany ravikazo any foana aminao ka iza nefa ny manery anao hijanona any avela ataon'ny mpiasa amin'izay mahafinaritra azy zany ny asa fa tsy asiana fanaraha-maso aminao ka tokony atsiaro sy hitondra tena sahala amin'ray mpianakaviana rehetra ianao mahabe resaka zany ranta zao ihany ny teniko samy manao zay tandrify azy fa aza de mifanilitra ny fahabanganao matetika atao trano io raha manana ny mampanivaka ny zanakao ny antaratsy ataonao amin'ny koa ny mavoazy hitako angeny ataonao inony ka matoa izy manivaka de noho ny fitaizana azo ny avy aminao ka sady tsy ahita mangirana aminao ve izy ny tsy ahita mangirana amiko koa nga izy ireo zazakambotry sa zaza tsy tiana ay ianao anaiky any fa mampianta azy indrindra fa inivo ninona filazanao raha manana de zao ihany mila anao reo zanantsika ireo mila ny anatra avy aminao mila fampidiniana sy fampiresana matetika aminao tsy ampy an'ny nivo sy noro ny fotoana misirana kely ahitananao ato amin'ity tokantrano misy atsika ity fa zaza kely ve reo aminao tsy efa tovavy mahery 20 taona daholo akory reo sao indrindra ry zareo vao tena mila anao afa koa ngira mba hoe miara-miantsoroka ny fitaizana ny ankizy ny ray aman-dreny indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao sarotra mitaiza irery fa tsy vita mora re raha manana ianao no manasarotra azy ka tsy fantatrao mihitsy ve nitoetra ny ankizy ankehitriny tao mahay miteny rity ianao zao fiainan'izao koa inge ka tsy vita andresaka fotsiny rante raha tsy feno sady tsy ampiny ao amin'ny tokantrano misy azy tsy maintsy any velany ny ankizy no mitady izay amenona azy Nora, manao inona ianao? Tsy manao ninina ka fa misy ilany eny anga misy zavatra tiako anontaniananao fotsiny ka momba ninona ka tsy zavatra ray lony tiako anontaniana fa maromaro ihany ko ka mandrosoary ena ary ny ataony neny eny ambaravarana eny fotsiny ka mieritreritra aho hoe andao any ivelany any mihitsy tsika mianaka no miresaka tsy tiako mantsy sao de misy maheno atsika de hitatitra any amin'ny rainareo aniko andao inona moa ny olana momba nevo ny tianao resana de efa fantatro efa fantatro zany fa tsy mianatra tsony izy tsy mianatra tsony nivo tsy mianatra tsony hono izy zany indray tsy fantatro iza ny lazany zany taminao izy tena mihitsy fa efa tsy misaina koa ve nivo iny asa foana angamba zay ataon-dramanana raha mahafantatra an'izanyko inona koa ny raharaha mitady an'izany tsy avy amin'ny ihany koa akory na tonga ny ataon'ny nivo reko ngery ny fifamalinareo reny manao valim-piraingina fotsiny izy tsy te alalan'izay efa rany ankonany ka inona ny tokony ahakaka sy ahatezitra azy raha mivoana sy tsy mandeha amin'izay tokony ho izy ny zanany ka rery ny noro malahelo amin'izany teninao zany tsy teany mialahelo anao akory efa nanana eritreritra ny resaka aminareo ihany momba n'io fiainana tsy lafirareo an-trano io reko nefa ndresaka reo ka zany no asahiko milaza aminao fa mahasorena ny toetra ny dada na izany aza ajao izy farainao tsy sala amin'izao nge ianao raha tsy nisy azy mifahono narevy ianao fa hoe anambady sanda reko tokoa zany kanefa to tsy nisy toy antsony taty aorinako iza hono no vatiny de tsy fantatro mihitsy le resaka ko to ny serana fotsiny de zay ohatry ny tsy retsony ny toyany fa inona mamaika anao amin'izany resaka zany tsy afenoko avinao fa tsy azo azoko nitoetra n'iny vehivavy iny aizako isan'andro izy de tonga ao an-trano ao foana tsy fantatra na hanao inona na hanao inona za aloha efa elany tsy nahazoazo azy nefa moa to rano sy vary ery izy sy nefa ka tsy miteny firy ako zany koa nge mahavariana ka manina raha teneninao nivo za ve ny teny annivo hitako eto sahady mivalim-piraingina ataony amiko ny teneno izy ka mbola hiteny azy tokoa aloha tsy fantatra zay antony fa ohatra ny miaraka adaly izy sandako sandange nefa azo lazaina fa efa lehibe
izy tsy efa any amin'ny 30 taona mahery any hoany. Nefa ny volona vao 4 taona no mampisary adala azy. Tena mahavariana mihitsy nge. Lasa ihany ny saiko indraindraika manao hoe io fiarahan'ny vo amin'ny santy io ngamba no asahiny mamotsy fotsiny tena. Mifanome losain-dratsy ihany ry zareo. Za koa aloha lasa eritreritra ihany. Misy mantsy ny naman-dratsy manoro voa noho ny fialonana na tsy fantatra. Tsy ferana aloha zany. Indrindra raha tsy mitovy ny fiaim-piainana tsy maintsy misy ny fialonana. Neny eo dia ny toetra ny sanda ary tombatombana daholo ny antsika. Zay aloha e. Fa nitako tena mahavoan'ny koa nge dia le fitenenana azy matetika. Ka tsy ho tenenina ve izy zany fa avelanao izay tanin'ny kibony. Ka izy tsy maintsy tenenina fa tsy izay ataony rehetra kosa dia tenenina azy daholo e. Anampitrotraka montsy firarahiny dadany ao an-trano. Ka mila tsy ho fantatro tsony ange izay fomba hitondrana ny voronoro e. Na tia nampy anivo aho za iresadresaka aminy hamatatra izay tena fototry ny adalany. Amin'ny fomba ahoana no azoko manao an'izany. Izy tsy mipetraka trano fa lasa dia lasa. Ieno akoho ve izy? Andramo ihany aloha amin'ilay fotoana maha ao an-trano azy iny. Hitaneniny ihany nefa fa hatraminy sako mila tsy hanam-potoana hijanonana ao an-trano tsony koa ako. Every ihany raha mba misy azonao atao re. Ianao ange sisa no any azoko antenaina ry noro e. Tsy te resaka amin-dramanana tsony ahy. Ianao no madomizely noro. Eny tompoko. Mino fa efa fantatro ny andraikitra ato amin'ity toeram-piasantsika ity. Efa fantatro ka. Fa mbola tokony eo aminao ny Zay indrindra. Tsy mbola nisy fotoana nahitako anao tsinona. Za moa zany lehibe ato raha toa ka tsy fantatrao e. Manaraka zany dia misy olona misolo anay ihany rehefa tsy eto toerana. Raha toa nefa moa ka samy tsy eto zay dia ianao zany no misolo anay. Eny tompoko. Apetrolo le saka tompoko fa otra manisy elanelana be eo amintsika e. Raha iasa nefa tsika ka tsara ngamba raha tsy misy loatra zany elanelana zany mba ahampandroso ny asa ataontsika. Mazava aminao ngamba ny tika tongavana. Mazava ka. Raha misy olana dia aza misalasala mihitsy manatona. Le namantsika voalazako teo aloha dia lasa nanao stazy any ivelany any. Manaza fa mety tsy ho tafaraka amintsika tsony izy rehefa tafaverina. Fa zao ry noro. Eny tompoko. Misy olana mila vana fara sy aingana mihitsy ilako fanampiana avy aminao. Vonina ampandroso ny asantsika ka. Ary natateraka azy atsaka sy andavany. Mahafinaritra. Io fitavozavozana io ihany mantsy no mila andrara kely mbe andony voninahitsika ka. Ka tsy ho lava resaka fa tsoroko aminao avy hatrany ngamba le olana. Miaino anao tamin'ny voalohany izy ity dia no heveriko fa olana mahakasika irery ihany. Taty aoriana nefa rehefa natao ny fanadihadiana dia nitatra ny raharaha ka nanjary ny asarotra. Tsy azoko. Ka toy izao raha mifandeha amin'ny faheno tsara. Nanana fofombady efa saika roso tamin'ny fanambadiana mihitsy zay. Rehefa nanao ny fanadihadiana momba azy dia nahafantatra fa manitsakitsaka izy. Taty aoriana dia fantatra fa isan'ireo gagila amin'ny fanaovana trafika na zava-mahadomely izy sy ny namany. Isan'izany le olona nitsakitsany anao io? Tsy fantatra mihitsy. Mila fanadihadiana daholo zany. Fa tsy nisy nanapo mihitsy fa zany tovovavy zany dia vitany ho asa maiziny io. Tsy misy tandroka ny ratsy. Indrindra amin'izao vanim-potoana ianantsika izao. Maro ny ambody mitafy odi-janak'ondry. Tsy hay intsony manavaka ny mpanao ratsy. Mahavariana mihitsy ry noro. Ny lehibe an'izany enge ka tsy fantatro fa miseho azo maranty mahay miova loko. Fa na milaza azo mahay oatra n'inona azy izy itsika tsy raviravo tanana ary tsy anan-kilembenana mihitsy. Fa misy fanontaniana manitikitika ny saiko Ono efa nitsorinao tamin'ny fofombadinao taloha io zany fa hoe tsy hanambady azy ianao. Tsy nitsotra taminy ahy ary tsy hanao an'izany ko aloha. Fa maninona? Ka raha vao mitsotra amin'izany aminy dia tsy hita tsony izy.
izy nefa ny fitaovana azontsika mamongotra azy sy ny namany. Marina izany. Misy olona zako hoe ahina ho lehibe any. Tsy mahari-potitra nefa ny vaovao raiky momba azy ka tsy misy azo atao aminy aloha hatreto. Tsy afaka misambotra sy mitazona azy nefa tsika raha hoe tsy misy mpirofo manamarina fa izy ny tena mpanao azy. Matoka ianao fa anao izay tratry ny heriko hanazava izany. Ampo amin'izany ny fianarana sy ny fiofanana voaraika hatramin'izay. Ramanana. Ny diraingina anao dia akatony ny varavarany. Finina koa ty makodikody anao. Aingina rehefa efiriny tazako reny izy zalahanao fisafony. Te maninona nefa? Atray. Tsy efa fantatry reny olo reny angam fatongavako teo ohatran'izao. Anga sambany androany. Tsy misy azonao etokisina ny olona sanda. Say elisay ianao tsy nanana an'izany eritreritry izanyko. Maninona n'izao vao misaritaka ohatran'io? Ka amin'izao fotoan'izao no misy fitrangan zavatra mila fitandremany. Fitrangan zavatra mila fitandremana ahoana? Petralo ianao fa ho azavaiko aminao ny zava-misy. Ka meno anao ary a? Zao ny famaly izay sy ranta. De maninona? Tsy fomba efa mahazatra anareo nga zany? Aza tapahana aloha ny teniko fa eno tsara kosa Eto ny teninao fa mihaino tamin'ny tindray mandeha ty de tsy toy ny isan'andro ny fifamaliana sy ranta. Fa ahoana? Tsoroko aminao fa manakaiky ny momba n'izao fiarahantsika izao zany fifamaliana izany. Ay ve? Ka manahy fa ho fantatry ranta ny momba antsika rehetra ry sanda. Raha fantany maninona moa? Adala ve ianao Everinao fa vita ndresaka fotsiny tafantatry izy telo mianaka izany. Tsy olana zany Ramanana. Sanda. Hatrany am-boalohany dia efa nitsora taminao fa tsy hanary ny vady aman-janako. Ka ino ty tadiavanao atao ino? Raha zany filazanao azy zany anie dia fandaninandro tokoa zany ny rahanao amiko Tsy mbola niteny an'izany taminao fa rehefa nitsora taminao ny marina kosa dia tokony ho fantatrao fa voafetra ny fiarahantsika. Mba ahoana koa moa izy ny ray aman-dreninao raha mahafantatra an'izao isika. Ilaza inona moa izy? Tsy misy tokony hidirany koa ny fiainako. Ory sanda. Na izany aza. Aleo asiana fiheverana ihany ny fiarahantsika fa asao anahirana ka. Maninona moa Ramanana raha tonga dia tsorina fotsiny fa tsy tianao tsony ny fiarahana amiko Aza mateny any zavatra tsy tiako tenenina kosa ianao sanda. Zao ihany. Aza mandeha ty sala amin'izao tsony fotsiny ianao dia say ihany Ary tia mifampiantso antsy ty fa misy ina ry sanda Meo volany aloha ry Mario Otry, fa ahoana Tsy manana mihitsy ako Zare zany Nga tapaka ny famatsim-bola avy any amin'ny lehibe no mandreraka koa Mario tika Ka ohatrany tsy mampino anie zany Anome ve ianao sa tsy anome fotsiny Malaza tsy nanana salamy vilitsaona fotsiny zany ianareoko Inona fotsiny manadalana tena amilay antitra iny rehefa tsy azahoana an'izay ilainy Tsy mbola mahafantatra ny atao hoe sanda angamba le rangahy inoko Nareo koa ohatrany lasako vavany fotsiny ko Anome ve aloha ianao sa tsy anome Lozana manita dresaka eo Reto aloha misy aty amiko Inona koa ny dikan'reto Kefa hoe reno aloha fa manaraka indray fa ndry kosa Sao ve ianao tsy manara roatra ny tsy fananako Ka inona ary no ataoko tanymena ve rehetra ry sanda Tsy manaiky an'izao kosa ary Mario Za ve miasa miantoka aina mihitsy nefa n'izao fotsiny volamenao Kefa hoe amin'ny manaraka fa nareo ve tsy mahazo teny gasy Zaho zao mila vola Tsy mahandry ny amin'ny manaraka lazainao zany Ka tsy misy afa-tsy reto ateko Andefaso ary ako Tsisy hevitra Tsy efa impiry laza taminao hoe aza ampidirina amin'ny resaka fifandraisana mihitsy na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba ahoana Efa nilaza an'izany tokoa ianao Fa zay resaka fandefasana vola koa ve dia aninona Tsy mahazo resaka ve ry sanda Tsy tia mihetraka trasy aninona na iza dia tsy mbola mazava aminao foana ve ny tiaka tongavana hatramin'izao ka Efa nilazainao tamiko izany Dia ahoana zany raha hiafina sahala amin'izany foana ianao Ka ny vatako ange ihany fa ny mametrapetraka anarana mihitsy ny tsy azoko atao mahafaham-panange ny Teodora amin'izao fotoana izao Ary efa voalazako taminao reny dolo momba anay Silery Efa nilazainao tamiko saingy tsy mazava amiko loatra Ka fantapatatry manda ho any mariny Tsy manana porofo mazava izy dia tsy afaka manao an'io Ka inona ny hevitra amin'izany Dia tsy misy afa-tsy ny fitandremana ka
asakasaka kokoa raha mbola hisisika amin'iny bandy iny ihany ianao nge ka ho fitaovan'iny aingana indrindra hoe ahafantarany hatrany amin'ny tsipirian'ny aferatsika izy azy tia tsy ray maty tsy ray velona tsonko momba na izany tantara angamba sisa. Nivo misy service tiako angatahana amindry. Service iny? Ay, tao menatra indray nefa kizany ilazan'ilay iziko. Tsy azoko kondry. Ka tsy zany angekifa ndry zazakely io vekino atalaiko amin'ny olako. Lazao fa inona mampisalasala indri e? Menatra ka, tao tsy sahako indray akia. Momba n'inona nefa le izy e? Menatra hoa, menatra loatra na nilazan'ilay izy aza. De inona fotsiny mampinamana raha zany? Marina ny tenindry saingy za nefa raha misy manahirana tsy misalasala amin'ny resaka amindry. Mametoky ary velondry fa tsy lazana amin'izan'izay lazaiko e. Nisy fotoana nahafantarandry ve nanarenesandry fa tsy azo itokisana na tsy azo lazan-javatra? Tsy mbola nisy kosa aloha zany e. Hitandry amin'izany ka asakasakindry. Sao ary mila vola kia. Ohatrinona? Misy ihany. Ohatrinona zany? Tsoriko amindry mantsy fa raha vola misy zany tsy manana. Zay mihitsy mampisalasala. Na izany aza matahotra fa hitady-hevitra e. So ki dia hanome fahasahiranana indri raha izaniko. Tsy tokony hisy olana raha tsy hoe ahoana ki? Rabainina tsy ao lava, rabovy no atahorako. Izy mantsy tsy de mba mandehandeha firy. Finna niketrika indri? Za ihany no mahafantatra azy e. Vola be nge hoahy e. Tsy olan'izany. Aza be resaka fotsiny fa raha vola misy ao an-trano. Ary raha pitso ihany indri de mahazo valiteny mahafa-po. Sany ahay. Mbola aiza ny anaovako anao raha manana. Miseho milay amiko loatra. Fa nisy inona? Totsy nivoaka ny trano ty zanako. Andeha indray aho zany. Zanga ny lazan'izany ry Nivo a. Mahafaly aza mahita anao mipetraka ato an-trano salamizoko. Tsy hitako nefa izay atao ato. Manorosory fotsiny. Zany ve ry Nivo dia tokony ho tenenina. Tsy ny atao angekory ny tsy misy. Sady tokony mba mieritreritra an'izay efa rahanao ianao fa tsy andany andro amin'ny zavatra tsy hitondranao makaiza. Raha mbola resaka fianarana kosa aloha ny resahanao amiko dia efa sady leo antofoka. Tsy ao anatin'ny lohako tsony mihitsy izany. Ka rehefa tsy hianatra ary ianao dia manampy ny mpiasa amin'ny asantsika ireo maninona raha izay no atao e? Za ve? Amin'ny fomba ahoana no irahako miasa amin'ireo mpiasa ireo? Sady tsy manana fahaizana tsy manana hery amin'izany. Dia anao inona fotsiny ary izany Nivo e? Sady tsy tatatra ny tsy hively farifa ireny sahala amin'ny adala tsy misy mpifehy. Sady tsy afaka iosina hiaraka amin'ireo mpiasa ireo koa ahy e. Rehefa izany ary dia aza manantenana hita mangirana amiko tsony. Zany kosa vetem-barariny. Ka tsy afaka hanome fahafapo anao mihitsy ary rehefa tsy ho namana ianao ka. Aizako sady tsy azo toroana ny tsy azo anarina. Tsy asikolana koa zany rangaha. Tsy asikolana? Dia anao inona rehefa tereniny adalana? Sa hangalatra na hanampisa mpivarotena? Raha izany no ahitako vola. Mba mieritreritra ve ianao io ry Nivo sa mifaly sy finaritra miteniteny foana fotsiny a? Ka ny anareo io resa-bola io foana ny ampifilana. Ny feheveranareo angamba dia nareo rero manam-bola. Ka ianao tsy mieritreritra fa tsy vola nefa kamo. Zany no antsoina hoe kamo be tenda raha tsy fantatrao. Tsy aferanao zany. Kamo nefa te hanana salam izany ange ny voalohany mitarika an'ankizy salam izao anao ny tsy fanao e. Ka raha izany ny toe-tsainao ry Nivo dia aza manantena ny ho lasa lavitra. Rehefa tsy hanome izay ilaiko nareo tsy maintsy mitady ary rehefa mitady tsy maintsy mahita. Hay ve? Dia ataovy ao an-tsaina fa manomboka masonandro anio tsy mivoaka ato amin'ity trano ity tsony ianao. Dia hanao inona ato?
Hitango lalitra sy aino migidrakidra anareo fotsiny. Aleoko mahita anao mitango lalitra toy izay mahafantatra fa manao ditra sy adalàna ny velany ihany ianao e. Ka nanahoana kile izy Rinifo? Tena malahelo aky milaza amindrio. Fa ahoanaky? Tsy nahita fika mihitsy aho. Gidra aza no azoko tao an-trano. Zany ve? Raha vita ny gidra fotsiny moko ihany inona. Tsy nahazo tamin-drabofy ana ariary asa koa izay tao an-tsainy fa ny dimy mafy be ny efitrano fitoeram-bola dia lasa izy. Loza koky izy zany. Nanao izay azoko natao ihany fa tsy nisy hevitra. Hita dia avevitra ihany aloha rangaha. Hoy teny ihany izany. Fa manao inona indry izao? Manao inona sa manao inona fa dia izao hitandrimeno eny eto izao fotsiny. Mihaino eny fa maninona e? Tsy avelan-drabofy hivoaka ny trano tsinonako. Dia manaiky an'izany koa ndry? Inona ary ny tedavindry ataoko? Fa tsy mahafantatry ndry ve le hoe aza dia endry loatra nefa aza dia adala loatra koa e? Eny, fa na zany aza oka aloha angatsitsika kely fa sao manahirana ka. Teo hita ndry fa ho koloni andrabofinareo eo ndry. Zay aloha e. Inona zany ny ataoko? Torohevitra no meko andry a. Mba tsy sy migidra dia ndao hiaraka. Karatratrany. Mba fetsifetsy e. Aza miteniteny fotsiny fa tonga dia lasa. Tsy misy miteniteny koa rehefa miverina. Natsika koa nga moa ho ela. Taon-drabofy tsy mahita tokoa ny ana ariary aza raha tratrany mandika ny teniny. Fa avy be io ve kindry dia mbola hitomany izay vola avy any amin-drabofy iny foana. Mahaiza mitsikaraka ary kiala. Hitsikaraka amin'inona? Za olona tsy manam-pahaizana. Sa no mahavoandry. Tontony gidra ao an-tranonareo tokoa ny lohandry amin'izany resaka fahaizana izany. Tsy manam-pahaizana e sy ny sisa. Tsy voatery ho be diplôma ary kiala vao mahazo vola. Arakaraka ny fihetsiketsehany ihany io. Zay aloha e. Ny vitana sy ny sisa izy daholo izany e. Marina tokoa izany. Salamin-drabainina zao tsy hitako izay tena diplôma be ananany nefa tahaka n'inona ny fandehan'ny aferany. Hitandry amin'izany. Fa roviana marina aloha dadandry ny tonga e. Tsy fantatro. Sady aleoko ino hoany fa tena be gidra ka. Ay ve? Fa ataondry inona moa nefa rabainina? Ataoko inona sa ataoko inona fa fanontaniana fotsiny inko. Ary andao andeha sao lany andro amin'ny resaka eto fotsiny ka. Iza koa azo mandondona fomaraina izany. Aoka aloha jerena. Manao ny aloha mademoiselle. Manao na tompoko. Iza ka ny tadavinao? Saika mba hitady Noro azafady. Noro? Ao ihany izy ka. Iza moa ianao azafady? Mpiara-miasa aminy ahy. Izany ve? Ary tena tsy fantatro hoe manana mpiara-miasa sahala aminao izao mihitsy Noro. Iza ke izany? Za ihany ry Noro a. Hay ve manda? Manda? Iza ke ny manda? Izy kosa ary manda no nivra vaviko. Dia faly mahafantatra. Faly mahafantatra. Mandrosoa manda? Tsy mandoko rano aloha fa mbola misy fotoana kely vonjeko e. Manantena mbola eo aminao ry manda. Torako izany tio e. Toazanao maso nivo. Za ve? Variana tsy inona mahita aziko. Zandrinao sa zokonao izy iny? Zandrika. Tsy ratsy kosa. Tovavy soa sady mahafatifaty. Ary to mangarika ianao e. Nisy inona aloha nanainga anao vao maraina tako izao e. Alay, miala tsiny tokoa aloha manelingelina vao maraina ohatran'izao e. Ny andro raha teo moa andro tsy fiasana. Zany efa le tsy teto toerana andro maromaro dia tia matatra ny fandehan'ny to-ampiasana tao. Fantatro tsara mihitsy. Nandeha nanao mission tany amin'ny faritany ianao tsy inona? Zany indrindra. Ka nanahoana aloha ny fivoaran'ny asa antsika e. Tsy ampy amatsy le fanazavana tamin'ny telefonina ka naleoko mihitsy nanatona anao. Miresaka aminao mivantana zany e.
tsy araky ny everako azo mihitsy ny fandehan'le raharaha indro manda. Fa ahoana ronoro a? Mifanjevo le raharaha. Fa mifanjevo ahoany e? Nandritry ny fotoana tsy nahateto anao iny dia tsy nitsahatra fa dia niasa foana andreo manalina. Sarotra tokoa aloha no mikaroko olona tsy fantatra e. Indrindra le olona tsy mipetraka amin'ny toerana ray. Ono fanontaniana ny aty. Mbola tian'le fofombatinao nga ianao? Zany hoe eny e, mbola tia azy tokoa, kanefa zao resaka mampiay azy zao izy tsy fantatra hoe ahoana na ahoana, tsy fantatra ny tena momba azy, mampihena tsy kelikely ny fitiavako zany e. Zao kosa aza efa misy olo-kafa solonao azy ano any? Mbola tsy any amin'izany kosa aloha ny eritreritro, kanefa moa fa inona aloha mahatonga noro manontany an'izany e? Fanontaniana ohatry ny fanontaniana rehetra fotsiny aka. Ahoana marina ary ny amin'ity mandy ity. Gaga nahita le fihetsiny vao nahita ny nivo. Ny fampitsiky ry zareo. Ny fandray tanana maharitra. Hatramin'ny fotoana nahafantarako amanda kosa nefa tsy hitako tamin'izany. Asa fotsiny tokoa no mampifandray anay. Mitadinina koa moa ahy. Izy azy ty tsy mitsahatra fa maika ery amantatra no momba n'izany fofombatiny izany. Izy io Sanda io ve? Eno olona azo antoka ve io e? Tsy taitra ianao indray olona tsy misy dikany. Tsy misy dikany ahoany? Inona ny rahanao amin'ny olona tsy misy dikany fa nareo ve adaly Aza mikorotana aloha ry Mario fitaovam-piasako nge io Ka lazaina fa tsisy dikany ka iza nefa ho ahy io ka? Zanakiramanana io no ataoko fitaovana afantarako momba andramanana sy izay mitranga ao an-trano rehetra. Tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy raha ianao tika. Tsy fomba fiadolo ve zany? Manateny zany ianao fa aborako eo aminao daholo ny tsy ambaratelon'izy menakavy eo. Tsotra ao. Aza mehadaladala ry Sanda. Misy resaka tsy mampilamin-tsaina loatra ange ny momba andramanana menakavy. Resakina ry Mario? Misy polisy ny ray amin'ny zanany. Raha manina tsy manana zanaka fa tsy miraha vavy, io sy ny zokon'ny vavy izay ihany ka iza no heverinao polisy amin'ireo? Asa tsy fantatroko. Firy taona ny faneraserako tamin'izy menakavy fa tsy mbola nahita olona tokony hoe polisy tao an-tranony zany aka. Raha misy koa moa zany ve tsy efa nilazain'ny nify tamiko? So dia mba any ambaravarany mpamosavy ianao no miala sikidy. So dia mba ianao no raisi-potsiny amin'io toetranao kodikody sy mahamandavy io so indray ianao dia mahita an'izay hoe manana zanaka polisy raha manana. Fa tsy afaka ny anaoko nanga fa tsy maintsy mila mitandrina somailo any Afa ngena mitandriny, afaka no mahanatsenjehana. Zany hoe isaky ny mahita olona ve dia ho tera-tsemboka foana. Tsy ho adala amin'ny farany. Za tsy matokotoko foana zany. Mandanga iverinao fa mipetra-potsiny tsy efa mety hoe nandefa pitsikilo etsy roa isika Sa ange zao ry Mario ny tokony isaritaka Ianao tsy manao afa tsy mibaiko. Za kosa mpanatanteraka, mitsikaraka etsy sy mitsikaraka eroa. Za nefa aza tsy mihotsina akory. Ianao kosa tera-tsemboka aloha amin'ny efika. Ka makanisa ihany ianao eo miterako na izany azy. Mandehana fotsiny ho amin'ny lamina. Na olona tsy te-todika any aminao aza voasarika ho azy mahita anao kodikody. Eny ary. Fa vadika aloha ny resaka dia ahoana zany io sipio ka? Io izy io ko ahoana hony? Ohatrany tsy ratsy kosa aloha izy Meko anao ambongadiny izy raha tsy aritrao. Ambongadiny? Ataovy izay tianao atao amin'io fa sipa mandeha ho azy io Raha sipa mandeha ho azy ohatr' izany hoe ataoko inona Ho fanalana azoko. Mba tsy hakodikody lavanao sy tsy hisitrihanao anaty zohy fiherena sahady. Tsy basy mipoaka tsinitsinina mitranga kanefa efa ohatry ny inona ery. Nivo hoaizindry? Somangy ny andro Ny karaha soma dia maninona? Iza no hitandry ato an-trano ato soma alina tahaka izao? Nivo inona ary ty ataondry? Sady misotro indray no mifoka. Zao indray dia mahita an'izay hoe mivoaka alina.
de maninona fiainana daholo izany. Oko tsirony fa tovavy ngendry e. Ka raha tovavy de maninona, za kosa aloha tsy hanao fiainana antitra sahala amindry izao mihitsy e. Anatina andriza ny vavandrizy izany indray androany. Ka za tsy hiboka trano ato foana e. Aizaka matondry mivoaka de mandeha miasa de mody de zay foana ny ataondry mandrakizay. Raha zany ve mampilamina ny fiainako? Fa impiro tanora ndry e. Maiza manararoatra fa mandalo ange ny fiainany. Nivo a, tsy fantatry ndry ve fa mangiry firy ange ndray mandrentsika amin'izao ataondry izao e. Tsy te halala an'izany ahy. Ny ataondry zareo ihany no mahatonga tsy mivaky loha. Maninona ndry zareo? De ilaza ve ndry fa tsy mahafantatra ny ataony dada? Inona no ataony? Tsy te hiditra amin'izany aho. Ka rehefa samy manao izay tiany ihany, tsy aleoko manao izay tiako atao koa. Ino koa any lasa fa zay fa tonga mipaka? Manda ve zany? I manda? Ganareo sy manda tsy miaraka? Ataoko inona iny? Manda nge tsy ratsy e. Sady izy tia andry. Tsy tiany iny ahy e. Eto andry. Ko raha tsy hoe olona tsy misy dikany izy iny ka ataondry an'izany. Ndry ange fantatry fatara aminy. Tsy olona sahala amindry manda mihitsy no mampasarika. Fa ny ohatran'iza? Ny tahak'izany miantso azany e. Zany ny tena bandy mahafinaritra. Mbola ho prezanteko amindry izany ray andro any. Mitandre marinivo a. Ratsy ange ho azo fiainan'izao e. Tsy misy olona azo ndry atokisan'izany. Za indray tsy matahotra an'izany. Ndry anao inona raha misy miseho milay amiko? Fa hono aloha e. Nga ampahafantarindry ny namandry ny asako. Tsy misy mivaky loha amin'izany ny namako. Tsy mataotao-poana akory zareo. Tsy misy rara iny andrina inona. Resaka konge ny ateo iny e. Za mahafantatra ny ataoko. Iza hoa le olona nresaka taminao indray maraina iny Sonoro a? Manda iny. Manda? Ie. Iny lehibenay. Nga hitaneny izy tonga tato an-trano iny. Nahoana ny tsy ho hitako? Zany resaka tamin'ny mpiasa tetsy Atsinanana ny tazako nareo. Fa nanao inona vao maraina taty? Manan'olana izy iny. Nga dia efa olana goavana ka nanainga vao maraina azy ohatr'ireny. Ie. Dia aty aminao izy no mitady vahaolana. Maninona moa? Ka izany no mahalasa vinany ianao matetika. Sakosa maninona? Misy zavatra afaka ohatry ny mahalehibe anao azy eo aminareo e. Zavatra finna? Azambazana ho anafenana fa fantatro foana nge. Inona nefa ny afeniko fa neny tiako. Tsy vao tamin'ity indray mandeha ty ihany ange na tsikaritra na olona samborony. Tsy vitan'izay fa mandefandefa vinany. Hita mihitsy fa resaka fitiavana no antony. Taizako zao nisy an'izany. Ka ilaza ve ianao fa tsy marina ny teniko e. Na zao fitsikinao zao fotsiny ihany aza dia efa milaza zavatra amiko. Marina ny teninao e. Saingy izy tsy tia. Fa misy fanontaniana manitikitika ny saiko atiriny kanefa misalasala ihany iresaka azy aminao. Fa momba ninona e? Momba nareo sy dada. Mahay mamadika resaka. Ny momba anao sy ny tovolahy iny resahana ka nanjary ny momba anay sy raha manana tampoka. Ka tsy hitako izay holazainanao momba anay sy manda ankoatran'izay efa nolazaiko teo nge. Ay ve. Ka raha ny momba anay sy raha manana indray raha ny tianao fantatra dia tsy oroko fa leo ah. Asa mandainga angamba raha milaza fa tsy te halala an'izay ataony tsony e. Na dia efa fantatro mazava aza fa manitsakitsaka anao izy. Ka na fantatro mazava aza moa misy inona azoko atao? Dia tsy misy azonao atao tokoa ve sa tsy te halala izay ataony marina ianao e? Efa ela nahafantarako ny toetrandra-manana Ronoro ah. Efa ela koa ny tadiavako ny olona amparafesiny amiko fa tsy mety fantatro. Tena mitady veneny sa hoe resaka fotsiny izany e? Ka inona moa tsy nataoko namantarana an'izay vehivavy miaraka aminy. Tsy nisy voka ny mandrakandroany ka aleoko aloha manginy. Tsy azo neny an-tsaina mihitsy izany. Iza le olona amparafesiny aminao amin'izao fotoana izao? Misy olona eritreretiko ihany nefa tsy hitako be ihany re Ronoro ah. Iza le eritreretiny neny?
olona fantatrao tsara, mpifanerasera amintsika atao trano, mody tsara vava sy tsara vananka nefa pe tsara velatsia. Fantatro avy hatrany ny tiana olazaina. Hisanda zany. Za koa tsy matoky azy iny. Sady raha ny fanahy adiana nataoko izay ny jerena. Momba ny sanda ve? Fomba azy indrindra. Mbola misy resaka hafa mahakasika azy koa izay tena tsy mampiny mihitsy. Resaka hafa ohatry ny hoe ahoana? Tsy mbola afaka miresaka betsaka aminao aloha izao roneny a. Ny azoko lazaina fotsiny dia olo tiany mandy sanda taloha. Ny fankatio izy somande ary nikasanambady azy mihitsy io. Zany? Na reny efa manda tatoriana fa manitsakitsaka azy izy. Vadin'olona ho no nanitsaka tsahany sanda azy ka nampandeferiny ny faniriany akazo vady. Raha azoko tsara ny tiana olazaina dia isanda ny miaraka amin-dramanana. Za indrindra. Kanefa aoka mba hipetraka ao tsy ambaratelontsika mianaka aloha zany a. Mbola lavitresaka io asa ataoko io mantsy. Ho fantatro miandalana eny ihany ny toy any. Fa inona aloha ny antony tondrano aty amin'ity toerana ity? Tsy mazava aminao mihitsy ve? Tena tsy mazava ka mariny, tsy mazava mihitsy. Azao ary. Fantatrao ve hoe izavy retsy amin'ny latabatra amin'ny farany efitrano retsy? Ery amin'ny farany efitrano? Eno a. Asa mitodika avy hatrany fa sao dia hitany ianao ka ho fantany hoe eto tsika ka. Andraso hoe nivy dia fantatro ireo olona miaraka amin'ny ivreo? Fantatro daholo ireo e. I maro eo namako. Niara-naina ry zay. Ary mbola mpinamana ihany hatramin'izao. Mpinamana ho ihany nefa tsy mpinamana mihitsy zay na ho tapitra ary izao tontolo izao. Satria nahoana? Ka io nge le nilazaiko taminao fa lehibe amin'ny mpanao ferana zava-mahadomely le. Saingy tsy misy porofo azo hitazomana azy aloha hatreto. Ary tena marina sady mitombona zany fa miaraka sanda sy maro io a. Tsy sandany miaraka maro io fa inivo. Na izany azy. Zao hoe maro io no milaza fa tsy mahafantatra ny sanda sy ny momba azy. Andainga izy raha nilaza zany. Tsy vao androandry zareo ireo no mifampitaritarika etseroa fa efa ela ariko sakisan'andro mihitsy. Fa tsy fantatro sy tsy nampoiziko tety. Inona ronoro? Sanda zany le fofombadinao? Zany indrindra ronoro. Mahagaga sady mahavarina. Ny raha koa dia tia zatany amin'ny maro eo no nitonatona naka ny renseignement momba ny sanda. Sala amin'le boka mialpoza ve zany amin'izao? Na tokony nandrosa zany asantsika tsy vao mainka milentika. Sy fomba ny zavatra zany Romanda. Aza atao makivy. Fa dia naneso anaty izy aloha e. Ay moa ka sala amin'izao ry zareo. Mpinamana akaiky. Tena akaiky. Mihevitra ho brikin'olona mihitsy zany le bandy io a. Izy rehetra eo samy mihevitra anao. Mihevitra antsika ho tsintsinina daholo manko e. Aza taitra fotsiny anefa. Ataovy toy ny mihitsy mahita azy akory tsika. Efa manara-maso akaiky ny ataondreo a. Misy resaka ray tsy ampoizinao koa mantsy ty. Resaka tsy ampoiziko? Eno a. Nefa aza atao matohinana kely aza. Momba ninona zany ronoro a? Ny olona nampirafesin'ny sanda taminao tsy izy akory fa narainay niteraka anay sy nevo. Tsy mbola nisy salamin'iny a? Aza tataitra sahala amin'izao ianao fa tsy mety. Ka saika tsy hitako ny varavarana ny vanako. Fa inona moa zany nefa ny tena nampitahotra anao e? Ianao ve manatsafa ry sanda? Dia tsy hitanao ve manda sy lisipa niaraka tamin'ny tao mibarinka a? Jamba angamba aminao e? Hitako tsara reny fa tsy rarahako. Satria ianao mihevitra fa hisaoma aminao manda a? Ianao kodikody lava io no ampidi-dozantsika indray andro any. Olona variana amin'ny mahavariana azy ary tsy mitompo maso mijery ianao akory ny mahatera-tsemboka anao. Za aloha na ny mahita ny manda aza tsy tiako e. Tsy dia nitahotra arako ny fiheveranao koa akory no antsorako azy fa izy mangaron-drela angiky e. Ary ny sipa niaraka tamin'iny ve tsy fantatrao? Tsy mahafantatra n'iny aloha e. Fantatro tsara nefa iny.
Zany ve fa izakiny mety marina tokoa ny teninao indray mandeha indro Mario a. le teniko hoe ahoana ka le momba ny zanakiramanana. zany hoe polisy ny zanakiramanana le niaraka tamin'ny mandateo iny voalaza anao matahotra ny reny konge zany ianao no nampitsokanao matanjaka nanaraka ahy oka zava fa noho nivo mamo doroka sala amin'izao no nanarahako anao. Jerety izy efa tsy mahaleo peotsony raha hitanoro amin'izao ty a tsy maintsy nanatona antsika ihany izy de inona no lazaiko amin'izay fotoan'izay ozy ianao de eo angamitsika vao tena tsy ho afamiala ono aloha atao ahoana aloha zany zao eto mody any aminareo iziko ianao ve adala ry santa zangy olona manambady ka amin'ny fomba ahoana no hitondrako vehivavy any an-tranonay tsy atao nranjasa fotsiny zay manjoa fa minina akory zao raha entiny ho any aminareo ka azafady otry fa maninona raha hitany olona ao an-tranonay amin'izao io anahirana anadiadiatra zareo ka mety ampiteny antsy tokony ho tenenina ka tsy azo atao kosa nefa aloha no manahary azy na izany azy de mandehana eto any amin'ny hoteliko any nareo matory. Ary ahoana moa nareo misosososy fotsiny aty an-tranonay izao tsy mandondona tsy maninona fa avy de miditra fotsiny efa nandondona ihany zay fa tsy renareo ka de tokony niandry nareo fa tsy avy an-trano de niditra azafady rery sala tsy mahalala fomba anga ianao raha sala amin'izao de izao zao tsy hanaja olona ka tsy efa mba nano azafady kosa via azafady maivamaiva an'izany misy dika an'inona sady tsy mahay manaja tenany tsy mahay manaja olona fa inona kosa raha nitadiavinao ely zany santa fa zao aizy nivo aiza nahitako an'nivo isan'andro nareo tsy misaraka fa tsy maintsy mifampitarika atsero tsy nahita nivo mihitsy efa andro maromaro zay tsy mino an'izany tsy mbola nisy fotoana tsy nahitako anareo nisaraka nefa vao miposaka ny masoandro de efa reny nareo ka tsy nahita azy na zany aza ho vao maly nareo niaraka fa aza mandainga maly aza mirediredy ndriry noro matoy ianao mandainga de misy antony marary saindre ary ahoana moa nareo reto tsy menatra mampiaraka aty an-trano mampiaraka rehefa loatra ny toetsainao zany Romanda sao ve mba fomba entina ampahafantarana fa tsy tia atsony ianao azafangaro aloha ny resaka ary sanda tsy misy idira amin'ny fiarahantsika ny fahatongavana eto mitady nivo zay de za ihany aizy nivo fa adala ve mifeveranareo misy manadala ny lohanao ka zany tsy ny rarahinao nanadinonao tanteraka tsy te resaka aminao momba an'izany aho misisika moa ianao ka tsoroko fa raha momba antsika lazainao zany namannefa tsy misy hatrany amboalohany ay kosa de ampo izy ronory fa tsy maintsy sahala amin'izao ataony amiko zao koa no ataony amindria sarotra aminy manary andria rehefa mahita ny tsaratsara noho indrindra izy tsy misy tokony hidiranao koa ny amin'ny fiainako tena misafotofoto ny fiainako tatoato zay nandisy fanantenana tanteraka zanda tsy nahapoziko ny toetrany eny fa na de hoe efa nampandrenesin'olona mahafantatra azy tsara ny momba azy ary nanaky ny fangatahako azo vady izy saingy tsy fony le vadin'olona ny rahany ka ny fomba ahoana moa ny hitokisako azy raha toka tsy mbola ampivady akory zay de efa zany sady no ataony miotana ny foko na rehefa ny ray noro sy nivo ny vadin'olona miaraka aminy ataoko ahoana nefa mo ho adinoko tanteraka momba an'izany fa tsy afaka atotsaiko ny fihetsiky ny orona reny teniny sanda ny voaramena izy tsy fantatro ny antony fa ny tsy miala ao an-tsaiko de hoe dia izy ka maninona nefa moa zany tsy zarako aza tovavy sala amin'ireny mendrika zaza ny fitiavako tovavy mendrika manam-panahy berim-po sady berin-tsaina raha bika sendrika mitady inona mihoatra noro ahy milaona to
ho azy eo anila koa hiaraka makivaky amiko amin'izao fiainana izao. ahoana indray a aizy kialadaly ry e kialadaly izy ka ny faiza indray aizy izy lasa nodika so ihany faly sy afa-po ery zany ianao mareny zany ohatrany tsy tonga ao an-tsainy mihitsy ny ahazo amin'ny ranja ranja zany foana ny ianao ka makaleo anaka tsy takatra ny sainao mihitsy fa mitady ho ratsy ny raharaha mitady ho ratsy ahoana ry sanda mazava zao fa polisy tokoa ny oro ka tsy efa nilazanao an'izany ve aza mino ny teniko ihany ariko dia ahoana ka tonga tany amiko izy sy manda dinona nylazainy kalmalona izany aza fa mandreraka be koa le fanontanianareo maika hafantatra ny fandehany atsinonako nyvakiny taminao zany fa mahafantatra ny ataontsika ry zareo tsy nisy resaka momba n'izany mihitsy aloha fa raha tsy mitandrina kositsika tsy maintsy tonga amin'izany ihany ka zao atsaharo aloha atoato mifaneraserana amin'ivo sika koa tsy tokony hifanerasera be loatra satria nahoana ry sanda iteraka olana mifaneraserana amin'iny matetika ka tsy azoko hoe inona nefa nidiran'ny ivo amin'ny aferatsika ka ary tsy ianao ihany akory ny vetiny hoe aza taitaitra foy fisainana loatra ianao ry mario ka tsy atakatra fa inivo sy noro angeka prahavavy rehefa teren'ny noro any izy tsy baradaka ilazany tsy filaza inivo hoe mahafantatra ny aferatsika armanda tsy ianao akory ny laza fa miahiahy anao izy eny zay aloha de mariny miandry ianao amin'ny kendry tohany iny ka oka ianao hitandriny raha voaratsy famindreo ianao dia azy le fahatongavandry zareo tany an-trano izay ny lazako anao fa mamperitreritra mihitsy sady manomboka makarary ny lohako ay zare zany mahay miresaka iry nefa voazany avy ka vaky loloha sy mivazivazy aloha ry mario mahaiza ho ahy ianao mitandrina dia ahoana indray zany ny programana isinivoka fa efa azonody koa ve ianao ty resaka tsy misy dika an'ireny akory mampifararemitra anao ohatry ny inona efa loza mitatao atapindohanao zao nefa dia mbola nivo ihany ka masaka be nge le programanay afaka didy ary mario anjaranao sisa mieritreritra na ianao ampitsahatra amin'ny faneraserana amin'ivo na ifampitarika amin'ny ihany dia mivomy danadana ho anao mivaravara amin'ny fahaverezana so dia mba tsy rariny mihitsy ny ataonao tironivo za maninona ara-dalàna aminao ny tsy mody atrano sala amin'ireny ataonao reny vehivavy ange ianao kanefa dia any velany ihany ny manala ny alina manala azy manala azy satria maninona ary tsy misy hidiranao zany iza moa zany mandrasanao hiteny anao rehefa tsy manako tenenika ianao ka izy tsy mila anao hiteny ahy raha endry ianao dia nitenanao aloha terena zay fahitanao azy tsy ahoko fa hitianao ka eniko nefa na ny fianaranao aza najanonao ka tsy mahazoditsony ahy anao ny anao inko fa ity trano ity tsy zo fiaren'ny jiolahy akory tsy fotsiny rehefa tsy te hipetraka atontsony ianao tsy misy mitavina anao akory entomora ihany aloha raha manana tsy te hiresaka be aminao aho fa zao ihany ny teniko anahaka an'iza ary aminao manomboka mahatezitra ianao rinivo valio ary aloha anahabato amakazo ve aminao aza manadala ianao tsory fotsiny taiza ianao ny tsinody alina zay ihany tsory koa ary fa taiza foana ianao nahoana izay no arianao eto foana mandavany taona ny momba anao zao ny resahany misy idiranao amin'izay ataoko koa anga tsy misy tokony hamaliko ny fanontanianao raha izany samy manao izay mahafinaritra azy aza mba zany hoe anakanao vingavingaina rinivo oka re zay ry izy mianaka moramora ihany nareo zaoko zao ny fahendreniny zanakao maditra ratsy saina sahala aminao ihany raha ianao aloha rinivo dia aza mana teny ny hita mangirana amiko tsony manomboka izao inona moa ny atenaiko aminao azoko atao namana nga ianao koa nga azoko hitarainana amin'ny mahaory sy ny mampalahelo hatramin'ny fahazazako ka mandraka kehitriny tsy mba hitako taminao zany teny mamy zany tsy azoko taminao ny tambitamby zao ve nitoetranao rinivo dia manateny inony ianao efa fantatra hatramin'ny ely zany
zany tsy mba mivakiako loha ay indrindra raha momba anao ny sipanao ny mamaka anao mangina ianao a ny vady aman-janako ao tsy misy dikany eo anatrehanao lasa ianao mandehany lasa ho a tsy tiako na ny mahita anao eto akaiky eto akory azy mandehany ianao any za koa nga mieritreritra nipetraka e manana ny fiainako a tsy ray anarany fotsiny sala aminao zao mihitsy ny aterako nivo a nivo miverena fa ho aizy ianao e miverena anao raha anta avy aloha andehany am'izay alehany ihany izy ny ditrany sy ny adalany ny tokony hitadavana vaolana raha manana fa tsy fandefasana azy anoho ny efa nataony indray a ka raha mba maty ny adalany any moa izy dia ahoana za raha anta tsy adalana izy amin'ny ditrany a zay ny lazaiko aminao rehefa tsy mahita zay tadiaviny any izy a ho aiza fa tsy hiveriny atianka na izany azy nitazona azy tsy andeha tsony ny tokony nataonao fa tsy nandroaka oatra ireny zany no anadalany anareoko voatairiny kely fotsiny de efa mikoropaka raha sala amin'ireny ny ataony aza mba manadala tsony a fa ny dalan'ny olona re imezana raha manana fa nen'ny tena tafindamba tsy mivadika ato am'izay olona mamingy avinga sy manao zinona sala amin'ireny tsony raha anta olona totombitana misy sinona mahory azy nefa ato zao ka nefa de ditra sy adalana no andaniny andro ahoana tsara hoerineny nefa nody teo any fa lasa indray zay mihitsy le tsy mazava amiko tahaka ninona nefa ny afatrafatra napetrako talohan'ny angako teto ankeo fantatro fa nanafatrafatra tokoa ianao saingy tsy nazava taminao ny teniko mandrakala nefa de tsy natorytsika fa de niandra nivo foana ka na izaza nge mifanina mihitsy ronoro e mba moramora ihany ianao tohatra ny aty amiko daholo nge nareo zany ny mamantratra de inona indray zany zao tsy tokony hifaneresera amin'ny sanda sy ny namandreny tsony nefa nivo fa raha nifofotoaka tamin'izay aza nge ka tsy mampiny mihitsy ronoro e tena tafiditra lalina loatra miditry nivo ka misy dikanina nefa zany raha mita amin'ny loza mandindona azy loza loza iny ny tilazainao ronoro a mifandray sy mifanerasera be loatra amin'ny olon-dratsy ny zanakareo raha mitoy zany de asa zay efa rany fa ahoana ronoro a ny fitondran-tena tsy mendrika moa tsy holazaina tsony ary ny tena haiko a mandray andreny zava-mahadomelindreny miaraka amin'ny namany mihitsy izy karazany fomba fa maliny andrainareo teto zany tokoa aloha tena tsy haiko e fa olon-dratsy ahoana moa zany mifandray sy mifanerasera amin'ivo zany e mpanao aferana zava-mahadomelina fa loziny ny tilazain'oro e ka na za koa aza nge ka miasa saina mafy e tsy hitako nefa zay fomba andrarana nivo hoe tsy hifanerasera amin'ireny namandratsiny ireny zany hoe efa fantatra zany le olona zany indrindra ary tsy iza akory fa isanda sy ny namany sanda eno a na dada mifanerasera amin'iny koa aza mampanahy de inona no atao amin'izany ronoro a ny fampitsarana ny fifanereserany amin'ireo namandratsindreo aloha voalohany indrindra de amin'ny fomba hony raha momba ny dada lehilahy lehibe ve izy tsy afantatra ny ataony fa tsy fantatra ao mihitsy zany zay nahalehan'ivo tena tsy fantatro re ronoro a ady tahaka ninona moa ny azy mianaka teto izay ary dada lasaiza lasa nivoaka ny velany any mbola hiverina any ambaty ve hony izy sa ahoana marina momba azy tsy fantatro e raha ny tenin'izay nefa azoko antoka fa tsy hijanony ele tokoa izy milamina tsy misy gidrakitra azy eto tsy tamana eto dada maika efa nisy an'izany zavatra izany oka re ronoro a marina ka tsy afaka ny angina tsony ary ny eny a arovakiko ambato lampo ny resaka raha mbola manohy ny ataony dada ka raha zaza mahazaka ny ditrany ianao indray ve no torana alohan'ny malahelo e ny tena marina ny eny de tsy misy hidirako ny adinareo zay indrindra mba jereo kely anefa zao fahavoazan'nivo zao inona moa fototra izao tsy nitoetra naseho any dada tato otrany eny eny ka nefa nanome ohatra sy modely ratsy ho any ankohonana izy de zao ny vokany rehefa nieritreritra sy nandinika ronoro de hofeziko tanteraka ny orinasa rehetra zay mihitsy ny tokony nataonao hatramin'izay ny vola kirakirainy dada tsy misy farany io no mahamaika ny vehivavy aminy tsy ahita tsony nefa izy na ariary aza na ny vola miditra na ny vola mivoaka ataoko amin'ny anarako daholy
fa hoandry ty e anina ty amiko aty indray zato vavandry fa naninona ndry a ka tsy zany fa nasorena loatra ny nataon'ny zokondry inory ve tsy vitan'izy rery ny tonga teto fa izy sy manda manda nga fantatry ndry manda fantatro fa ay ve ho anory ka polisy kanefa tsy niteniteny momba n'izany mihitsy ndrehatra amin'izay atao inona na polisy azy izy inona mampatahotra ndry misy mangalatra na mamon'olona nga ka atahotra azy eny e fa ahoana ny aminareo somary eo aloha e inona izany programanareo zany tsy mbola afaka ilazana inona amindry ahy e ny azoko lazaina fotsiny dia milay mibandiny tiandry zany miaraka aminy zany mihitsy tsy mbola nity olona sahala nitiavako azy a ay ve adiniko daholo ny gidrakidra eo amin'ny fiainako rehetra rehefa miaraka izay tsara zany fa inona aloha mahaliana ndry amin'ny amatatra ny aminay somary eo e inona mosa inona fa fanontaniana fotsiny ny ahy inko sao koa ndry manatena sy mihevitra ny anao be sermona sy be moraly eo fa tena tsy tiako a indrindra za efa krizy zany fa inona koa zao mahakrizy andry mandreraka be ny ao an-tranonay eo mandreraka maninona ki zany any amin'ny afo be zany ny tsy fantatra e fa misy inona nefy ny fampigidraka tsisy tahaka izany izay sy rabainina inona ny fandiranareo tsy tiako ny toetrany za mba tabatabainy ny ataony ohatry ny tsitany ny ataony fa inona ny ataony iny olona maime tsara vela tsy pahanetsikeloka tsy azoko mihitsy koa zany resaka ndrizy zany metsara vela tsy manetsikeloka ny baininareo ve zany e ka efa hoe izy fa indriko tsy napoziko manina n'izany toetra izany koa mibaindrika ndry marina iny aza mampirafiko mampirafy raha manina dadanareo ve mampirafy a everiny fa misy adala nga ka tsy mahafantatra ny ataony fantatry indringa ny sipany tsy fantatro aloha hatreto fa mbola ho fantatro ary amin'izay fotoan'izay miaraka ataoko mahita azy zareo ay ve misy an'izany efa ela veka izany sa vao aingana hatramin'izay ka hatramin'izao zany sipan'izany ny mahavariana andrabainina ka hanariany anay so dia mba tombatombana fotsiny koa ny andry fa zavatra tsy misy akory zany ka inona fotsiny ary ozy indry mahavariana azy any amin'ny alehany any raha tsy zany zary izy raha mody aty fa any foana mandavany taona mandrosoa e masaka velo e malahelo aloha milaza aminao tokatrandanga eny ato e fantatro ihany zany eny fa na izany aza moa azo rosy any tsy fasifasy ny ary manda fa za tsy aharitra akory a hitondra nreto dossier reto soniavinao fotsiny nantondihako samba mivenorinory miditra ato an-tranoko dia tsy horosoana na dia hoe rano mangatsika aza ka ny olona sahala aminao zao a hosorana tately hosorana menaka sa tsy zany moa za misahirana re tsy olana zany ka mipetrapera aloha fa so dia fahanandresaka eto fotsiny ianao ka inona nosotronao zy io sa mahavoan'le maherihery tsy misotro afa-tsy vio zany ve ka ataovy ary zao ronoro misy fanontaniana tiako apetraka aminao ty momba ninona momba ny sandasy dadanareo raha tsy tianao nefa moa no miresaka an'izany dia tsy maninona fa ajanoko ny fanontaniako tsy mampanina azy zany ka apetrao ny fanontanianao fa avonina amaly eny ara voalohany indrindra raha dia efa ela ve sa voaingana no nahafantaranao any sanda isanda ve zanakatranona iny nandraisana azy hatramin'izay tsy afeniko kosa nefa fa za efatra any am-boalohany tsy dia tsy nifandray am-po tamin'ny loatra efa ela zany izy sy dadanareo niaraka tsy fantatro mihitsy samynaina nafina ny fiarahany zareo fantatry ny ve fa tsy olo-kafa koa fa isanda sakaizany ihany no manadala ny dadanareo tsy fantany
fa tena manamafy aloha momba nivo za koa za mba mieritreritra ihany hoe tafiditra amin'ny aferany sandro io ve izy ary tsy izy irery ihany mampieritreritra fa dadanareo ihany koa. iza tokoa moa no mahafantatra raha izy ny tena lehibe n'io ataondro sandy io ary zany tsy mahatamana azy eto Antananarivo mihitsy. Hoe teotsika eo ihany mariny ary aza matahotra fa tsy hamelanao zany ahy rahantsika mitady ny vahaolana momba an'izany. Ono mbola tezitra amin'ny santa nga ianao? Tezitra tamin'ny fitaka sy ny laingana taony ahy na tsy malahelo kosa nefa fa inona aloha no anton'izany fanontanianao zany? Ianao mbola miresaka azy ka? Mbola misy resaka hafa koa nge mahakasika an'izany raha momba anay reny efa nolazaiko tamin'ireny efa vitatry ny ela rehefa navadiko mipejy. Tao anatin'ny fotoana azo lazaina fa tsy de ela akory ve? Tsy ela ozy ianao vao nanomboka niaraka tamin'ny santa dia nahatsikaritra fa tsy maro toetra izy ka nateo aza ny fitiavako azy mahatsikelikely zany no ny toetrany ihany. Tsy misy toerana ho azo tsony atao-poko olo-kafa ny tiako mena amin'ny fitiavako. Tsy fantatrao mihitsy mantsy ny fitiavako anao ka amiko indray ianao no hibabiko izany. Noro mino ve ianao raha toa ka milaza fa ianao io olona io? Za ve? Eno tsapako mantsy ankehitriny fa diso lalana sady diso hevitra tanteraka hatramin'izay. Tsy tonga atao an-tsaiko mihitsy fa tsy lavitra afakaiky ny olona mendrika ny fitiavako sy tokony eto anilako mandritra ny androm-piainako sisa. Raha atao hoe manaika tsy mampaninona anao ve ny tiany zanaky ny rafilanao? Inona moa ny idiran'ny fitiavanao azy sy ny fitiavako anao amin'izany ka? Sao dinao ary fa raiko miteraka any na rava ny fanirianao sy ny fikasanao? Ny eloko ny ray tsy eloko ny zanaka ary Noro ka raha tia ahy ianao za koa ny lasa mpitiavana tanteraka aminao. Tsy zany akory ny zava-dehibe. Ty hoe hitadiavanao amaiky sanda mipetra aloha ianao mbola lava ny resantsika ka za tsy afaka hijanona maritra kosa na izany aza ve? Za aza efa nikomandy sakafoko. Sanda sakafo inony? Sakafo re sakafo irahantsika mihinana. Tsy afaka hiaraka sakafo aminao aho na hiaraka indray veraray fotsiny aza ve? Sanda tsy manana fotoana ho aminao tsotsoro ny resaka de avelao andeka ianao koa mahasositra tena maika be aho inona nefa no antony tadiavanao aloha ino? Betsaka ny antony tadiavako anao ny momba antsika aloha voalohany indrindra. Sanda anahirana raha misy mahita antsika amin'izao so kosa mba za mihitsy ary ny sy tianao erahana. Efa nilaza taminao fa miteraka olana eo amin'ny tokantranoko ny fahafantarana ny fiarahantsika. Ny fiarahantsika? Ka inona indray? Ny fiarahanao amin'ny vehivavy hafa tsy misy olana? Vehivavy hafa izy aza mody adala raha manana fantatro ngeny ataonao zay mihitsy le tena tsy azoko aminao Sanda. So everinao fa tsy fantatro aza fa miaraka amina vehivavy hafa ianao. Mandreraka mihitsy ianao ka resaka tsy misy dikan'izany no nanadalanao aty. Zany sisa no azonao lazaina aniko satria marina tsy misy azonao hidivirana ny tegna. Iza nilazan'izany taminao nefa iza? Za zay narana andaingalaingana raha manana. Ka tsy marina zany Sanda. Mbola sahanao ihany mandainga. Zay finoanao anao rery ihany tsy manana fotoan'olona nina iain'ny rediredinao fa veloma ianao. Mipetra aloha raha manana petra aloha fa tsy mbola vita ny resaka. Inona ny tena tadiavinao Sanda? Tsoro fa very fotoana be loatra marina. Ny tadiaviko ny ahafantaran-draha antamomba antsika. Efa adala ve ianao ty ka tsy afaka ionina misombo-pitiavana sala amin'izay nomenao ahatra amin'izay tsony ary raha manana mazava aminao zay. Aza mba miditra amin'izany Sanda? Ny hevitra efa tapaka raha manana ka anjaranao sisa mieritreritra. Mamosavy tena ve amin'izany eritreritra izany olo-kafa manadalandra manana kanefa za ve no hoe mpangatenany amin'ny vadiny ilaza fa iza tsy mety izany hevitra fa ny tokony tadiaviko fa
ay ve ay tena miaraka tokoa Mandasinoro. Tsy ireny sady fihetsiny sy enatra tsy tahotra fa mifampitositosy aty anaty olona aty. Inona reny ataoko hoe mazava be nefa reny teny mandy reny. Te hijery fotsiny an'izao zavatra zao ve aho? Indray avy nahitandrinaka aty aminay ka tsy zany angeky fa ohatry ny naso rena loatra ny fetsiko noro tamiko reny. Olon-dratsy tsy tokony hiaraka amindry mihitsy ny fiheverany aza miasa saina amin'izany. Za efa mandray andry ohatry ny zandriko mihitsy de avandoza amindry veky aza miasa saina amin'izany hoa noroko vekiny nanao ny ataony de zay no hafahafa-ndry. Tsy mieritreritra ny hafahafa aminareo zany eky fomban-javatra raha teo reny ka velo marina ho any. Ny olona sahalamindry noroko angeky tsy mahagaga tsy mahatoky olona efa zatra mifampiraraha amin'ny olon-dratsy ka olon-dratsy daholo ny fahitany manodidina azy. Zany indrindra. Ary eo ngaky raha antarendry tsy ao izy fanakaiza lasa niaraka amin-drabainy any Ambato. Tsy mbola narena nahita azy nandita any Ambato zany eky za hatramin'izay fa misy inona any? Za aza mba gagaka anatratra ny simpan-drabainina any izy angamba. Tsara zany. Avelao izy samy izy ihany no andamandrara. Hipetraka ao ampijery fotsiny aloha. Andao any an-trano sanda. Hitajiriketo fotsiny ve? Amin'ny manaraka aky fa mbola maimaika zao Maika ho aiza. Misy zavatra ho jereko any an-tsena. Iantso andry miaraka amiko ary angeny tena antondriako ka ahoana asa afaka indry? Dahoaly fa tsy maninona Inona ny jerendry any an-tsena? Ny akanjo mariaziko. Akanjo mariazy? Fina zao magagandry. Angandry tsy mbola narefa nambady Zany hoe nare an'izany tokoa kanefa tsy nisy toy antsony taty aorinako. Ka mbola nandalo fahasahiranana kelyka izay Zay iza ndrisy ilay olona vadindry. Mazava ho azy. Tokony izay siza indray ary mozy izy indry Asa ndrisy ndray aman-drendry ohatra. Zay roky hitandry ihany fa tsy mora manao zavatra. Marina ký zany miaraba ny sahady aloha sanda ho tanteraka ny fikasanareo roa. Misaotra ký de manaraka ny dianay. Fa tsy mbola nahita ndrisy izany fofombadindry niaraka izany mihitsy Nandry aza mbola tsy raiko ny resadresaka momba azy mihitsy. Tsy tianay aky misehoseho rehefa tokoa de zay vao mieritreritra ny ampafantatra momba anay amin'ny rehetra. Marina zany fa izy aloha ilay vadindry mbola ho fantatry indry izy fa za maika aky tena mba tiako ny hafantatra azy Zany ve? Olona fantatry ve? Fantatry indry tsara tokoa. Iza aky? Manda. Valfato-pitiavana nosoratany Ary Vololona, novelomin'ny Vantsoa, ny Ravo, Saloy, Karolina ary Anjariliva, niaraka tamin'ny Faly, Takoto, Sinez ary Arliva, Roland Ramanatsony nandray feo, Anjariliva ny Nana Totosa. Bola itoy. Mazava ny lalana. Tsy misy mpiambina kory eto ambaravarana. Tonga zany te hiditra. Raha tia nefa mifanena amin'ny ray amin'ny Mandasinoro na amin'ny polisy hafa. Lazaiko fotsiny zao fa mpamangy sahala amin'ny mpamangy rehetra. Sy te halalana tsy azo vanginany koa. Tsy azoko zany. Tsy misy naiza eto fa tsy nivo. Eny nivo mihitsy io mivalapatra matoreo mpandriny io. Tena izy mihitsy io. Nivo. Sanda manao inatindry amangy andria. Nga ato azo idirany. Za ve mahalala an'izany fa efa tafiditra aloko. Ahoana natafidirandry. Nga tsy ao ilay polisy mpiambina varavarana iny.
tsy nahita an'izany ahy ry aza be resaka koa ndry fa sao tonga eo ihany izany zay vao tsy misy fotoana azontsika amin'ny resaka eo tsony. fa inona aloha ny resahndry amiko e ary nakaizy Mario zany Mario zany efa tsy izy tsony. tsy izy tsony ahoana e? Efa lasany amin'ny varotsy mifody Mario. Ahoana? Any amin'ny varotsy mifody? Maty zany? Voalaza anao. Mivazivazy vendrisa. Inona ny tokony hivazivaziko amin'izany? Maty Mario ary lasa nanaraka ny ranjavadiny. Andray, inona nahafaty azy? Moramora fa sao manaitra ny olona eo ny rahamasondrika. Fa maninona loatra e? Mandeha ny fotoana arinivo ka tsoriko amindry avy hatrany ny antony nahafaty amin'ny Mario. Naninona? Maty ny vonoko. Maty ny vonondry Mario? Tsy mazava amindry ve zany e? Ary mbola ampahafantariko andry fa tsy iza akory namona andranja fa mbola za ihany. Vehivavy tsy vanina. Fitaiko avy hatrany koa momba andry raha vao mitabataba eo Zany raha teo no antondihako. Kanefa niova indray ny hevitro. Ka zao ny izy raha manaiky ndry ilaza amin'ny polisy fa i Mario ny namono andranja dia tsy hanao inona ndry Karatratra ndry dia hiary izaka ny sazy miaraka amindry satria manao vavolombelona tsy manina. Tsy izay ihany ange akory no lazaindry amin'ny polisy. Fa inona koa? Lazao koa fa i Mario ny lehibe amin'ny mpanao aferana zava-mahadomelona. Nga tena marina izany? Fantatry manda ange izany saingy tsy manana profy izy dia tsy afaka manao ininona. Ndry nefa fantatro fa mpanao an'io afera maizina io. Kombono mivafa fa tsy misy idirandrio zany. Ary moramora fa sao dia isy aheno eo ka nampy anandry sa anaraka amin'ny Mario zao dia zao ihany Ay ve zany ny fandehany? Hela ny toratorahany ianao ka nahavomasonangatra ary mademoiselle Santa. Moramora ianao madame Noro Paulette tia tanako ty. Raha vao ratsy fihetsika eo tonga dia fitaiko avy hatrany nivo. Mitsangany ririnivo teo ampandrina teo manarahany izay lazaiko fotsiny dia andao hiala eto. Ainga ndry miala tsiny ary Santa fa tsy maintsy mandeha amin'izao miseho mahery fihetsika loatra mantsy ianao io. Dia vitanao Vermanda? Vitanao ny mamaritra ny tanako amin'ity rojo vity sy ny nanidy atao amin'ny selula. Fa inona ny tadiavinao ho avelako moramora fotsiny eloko vitanao satria olona mifankalalitsika. Na ny fiarahantsika fotsiny aza Vermanda. Ela ny tadiavako anao sy ny asa ratsy nataonao ry Sanda. Mazava izy ankehitriny ary tsy iza fa hainao ihany ny ampangatena ny laza tsy nanontaniana teo. Manda akoatra amin'ny mampanao aferana zava-mahadomelona kuizana anao dia mbola mpamono olona koa ianao. Ka lazao tamin'ny fomba ahoana moa no namononao andranja? Tsy namono andranja mihevitra ho adala mihitsy ve ianao ty ny vavanao zao no nilaza tamin'ivo fa ianao no namono azy sy Mario. Tsy marina izany fa diso fiaino ianao diso fiaino daholo nareo rehetra. Raha ny voalazanao rehetra tamin'ivo ny heverina sy diniana dia ny finoanao ranja ary avy eo indray dia ny finoanao koa Mario satria mbola tia azy ianao saingy tsy tanteraka amin'ny fanirinao satria tsy natakalo ny aninivo ianao. Marina za sa tsy marina manontany ianao ngia nahoana moa tsy valianao nyfanontaniako fa ilozanao mivandravandra fotsiny ohatran'io. Mahery loatra ny fitiavako amin'ny Mario. Tsy zakako mieritreritra fa natakalo ny aninivo ahoana ho amin'ny fomba namononao andranja? Ranja, mbola ianao ihany? Mbola za ihany ty. Inona mbola tadiavinao? Tsy mazava aminao anga ny teniko hatry ny maraina. Mila miresaka aminao tsy mbola vitako ny resaka. Tsy mila miresaka aminao tsony lasa ianao mandeha. Za zay narina tositosika fa tsy tiako lasa ianao tsy tiako na no mijery anao azy. Miala tsiny aminao iza koa moa ianao nianatra mingavigasana ambany lasa ianao sa tianao ny antsoko vonjeo eto? Metsora mavity fa ino ny ataonao melahy ianao? Tapitradreo fizahozahoana sy mifanambaniana olona zay ny vitany aminao. Zay ny vitany aminao
Sandra, fino ty nataonao? Inona ary ty manatsava ohatry mipakafo ty e, tsy mifanarahana nga zao. Tsika andaina amin'ny folara salamy nataonao zao mihitsy ny eritreretiko fa tamin'ny fomba hoany everinao fa raha nitavozavoza teto tsy ray manodidina izy ny antso fontsy teo iny. Eny fa na izany azy mandany fotoany Sandro Mario andao hiala eto haingana sao dia tonga eo ihany nivo fa efa vitanao daholo ny nampanaoviko anao rehetra. Fa vita tsy misy ninina afantarana fa tetsitsika. Tsara be ary andao amin'izay. tetika efa maty-paika daholo zany ny anareo somary eo Ie. Aniza le basy ny firanao amin'ny Mario saika ny firanao anivo. Ny Mario. Ay, ka ahoana ny nahatonga azy tany aminao tsy nanana fotoana nikaroana tao an-tranony akory nefa ianao raha niresaka nataonao teo nenona. Efa napetraka Mario taty amiko foana iny basy iny. Satria nahoana e? Tsy tiany nipetrahany tao an-tranony sao hitany ranja. Ay, dia maninona raha hitany ranja? Ranja neny tena tompony iny fa nangalary Mario e. Zany hoe i ranja angamba ny manana fahazahon-dalana piasa azy fa tsy ianao tsy Mario koa. Manda. Mba fantatrao moa ry Sanda fa vao mainka manampy ny sazy ampiarina aminao zany rehetra zany Manda. Tsy misy ninina azonao anavotana mihitsy ve? Malahelo milaza aminao fa tsy misy azoko atao aminao mihitsy na kely azy. Tsy fidiny ary Manda. Za koa ange tsy salamy Tsy fantatro aloha na fidiny anizy na fidiny anizy Ny fantatro dia be loatra ny eloka vitanao ka ampoizy fa fonja sazy taona maro ny mendrika sazanao. Ary raha olona tsy salamy zany mitondra tena tsara sy ara-dalàna mba tsy ho ratsy fehifary Nivo. Mario, inona no ataonao ty? mitady anao Inona ary mbola hitadavanao aka? Mario zary naninona anao mampalahelo ange ny ataonao zao nilozanao nitsoaka fotsiny Tsy nitsoaka anao ary Nivo tsy fidiny ihany nandeha. Tsy fantatrao mihitsy ny fitiavako anao ry Mario Fantatro tokoa fa tia ianao ry Nivo za koa nge tianao saingy indrisy fa tafasaraka tsika tsy afaka hiara-dalana intsony. Mario fa nahoana loatra okizay ry Nivo aza mitomany fa tsy mendrika ny ranomasonao tsy rarahako zany ry Mario tiako ianao eto manaraka anao tsy mety zany ry Nivo tsy afaka miaraka amiko tsy mendrika ny fitiavanao Mario aza mitomano ary mandehana miverina fa tsy natao anao ty toerana misy aty tsy ry Mario mahereza ry Nivo mahereza zany avako zany tezao tsara ny zanatsika Mario Nivo, maninona ianao? Aza taitaitra ry neny fomba ny olona avy nodidina ange ny salamy zao Zany misy aza manahirana mihitsy rehefa manomboka maty ary tena dia hitomany kosa ve na dia izany sy Nivo okizay efa tiraka ange ny zazakely fa aiza zany aty amin'ny hopitaly io noro io miaraka aminao aty izay mianaka mbola ho avy koa ny rainao sy manda. Fa inona no ataoko aty? Sary-piterahana ianao dia voatery ny didiny izany zanako ao izy ao lahy-kely mafatifaty. Lahy-kely? Fa inona no mampitomany anao tongiko ange izay hanampy anao sy hikarakara ny zazakely tsy amelanao irery akory izay okizay ho an'ny Nivo samy mihitsy akiry Nivo okizay tsy tokony hitomany intsony tokoa izay mihitsiny tokony ho faly asa satria na inona ditrako dia tsy manary mihitsy nareo havako mbola vonina nampy anahy ihany izany indrindra nge manao izy ato efa mahatsiaro voaingana teo
sady salama fa tsy misy mampanana ny renina ny zanany. Tsara kosa izany. Ary ianao avy taiza? Avy tany am-piasana ka. Fa nahare vaovao hafahafa aho zary noro a. Vaovao hafahafinina. Ndao aloha tsy andavarangana tsika no resaka fa so anahirana raha reninivo eo. Fa nahoana sa ve resaka momba ny zavatra nirahan'izy Sandary Mario reny no resanao? Ka zany indrindra. Sady tamin'ny voanatsiary tokoa ny teo dia nitomany. Asa inona nga no antony? Fa inona aloha le resaka e? Resaka momba ny Sandy e. Maninona Sanda? Marary Sanda ka voaterina ampidirina aty amin'ny hopitaly ety. Fa maninona? Misy olana ao amin'ny lohany. Tsy mba olana tsotsotra fa olana goavana hitarika azy hatrany amin'ny fahafatesana. Loso zany. Fa naninona? Tsy fantatro loatra fa nitady olona ny tany amin'ny fonja. Izany hoe polisy ambina azy ety amin'ny hopitaly e. Ratsy izany aretina izany. Ary tsy mba nisy nahafantatra an'izany ve no manodidina azy? Tsy fantatro rery noro fa teo ampanovana kety azy ihany efa nilaza tamiko izy fa tsy salama. Saingy tsy naray ny teny no marina. Na ratsy toetra azy izy mampalahelo ny fiafarany. Fa misaotra an'Andriamanitra aloha tsy nanonona ny anaran'ny dada sy ny vonamana izy. Tsy vita ohatr'izao iny raha iny raha izany no nitrangy. Na izany aza tsy aleo ve tsika mitsidika azy ihany ninona maha olon-dratsy azy e? Tsy andatsa na haneso azy akory fa noho ny maha olo-pantatra azy fotsiny. Ny farana teo Valfato-pitiavana nosoratany Arvololona, novelomin'ny Vantsoa, ny Ravo, Saloy, Karolina ary Anjarliva, niaraka tamin'ny Faly, Takoto, Sinez ary Arliva, Roland Ramanatsonina nandray feo, Anjarliva ny Nanatotosa.